Raha eo amin'ny secteur maritime eto Madagascar dia mbola azo atao hoe vitsy ny vehivavy mpisehatra eny ambony ranomasina ary saika ety an-tanety sy eny amin'ny seranatsambo no ankabeazan'ny vehivavy misehatra eo amin'ny maritime. Mbola azo lazaina koa fa vitsy ireo manana toerana ambony amin'ny fanapahan-kevitra eo amin'ny sehatra fa saika ety azo lazaina hoe opérationnel ny tena ahitana ny vehivavy. Fiarahamonina malagasy dia mametraka ny vehivavy moa zany hatramin'izay ohatra ny hoe mpikarakara tokantrano dia amin'izao nefany efa miovy izay fomba fijery izay satria anisany hoe tanjon'ny fikambanana ny ahafahana mandray anjara, ny ahafahan'ny vehivavy mandray anjara betsaka ao amin'ny resaka asan-dranomasina zany ary ao anatin'izay dia manentana izay mba hialana amin'izay fomba fijery izay satria raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo namana ao anatin'ny fikambanana misy maro le tena hoe miasa eny amboniny sambo teknisianina fa misy ihany koa ny ety an-tanety izay indrindraindrindra ataontsika hoe cadre zany izay tsy inona ny ao anatin'le fikambanana dia izay fandanjalanjana ny fiainana maren'nim-pianakaviana sy ny mety hoe fiainana amin'ny arak'asa zany ary rehefa tonga amin'ireny toeram-piasany ireny dia mitovy ny fandraisana anjara amin'ny asa tsisy hoe ity vehivavy dia mety hoe asa maivamaivana fa tena mandray anjara feno tahaka ny mitovy amin'ny lehilahy ihany satria izay mihitsy ilay tanjona hoe fampitovian-jo ny lasy ny vavy zany ao anatin'le sehatry ny asa na ny asa omena na ny fomba fanakaramana n'ilay mpisehatra zany. Raha amin'ny secteur maritime raha ny ato tanisa-nanana aloha dia ny vehivavy eny ambony sambo manana tahatsambo eo amin'ny arivo sy iray alina manodidina ny arivo sy iray alina eo isika malagasy ary manodidina ny 500 eo ihany ny vehivavy izay hita eny amin'ny sambo mitondra mpizahatany ny akamaroany fa roa monja no tana sehatra ny familiana ny sambo. Raha mahakasika ny officier satria isika manana ny école nationale maritime d'enseignement maritime na INM ny Majunga izay manofana officier dia hatreto dia azo lazaina fa 9 monja ny vehivavy navoaka ny école nationale io dia amin'izao fotoana izao dia ray sisa no mbola miantsehatra fa ny 7 ambiny dia ao ireo izay efa any amin'ny administration ary ao ireo izay efa retraité ihany koa. Azo lazaina hoe mais izay antony roa izay eo aloha ny vehivavy izay mbola manana fatahorana sy tsy fahasahiana hiditra eo amin'ny sehatra maritime na eny ambony sambo na ety an-tanety. Eo koa ny tsy fahalalana hoe misy asa afaka ataon'ny vehivavy hoe vitan'ny vehivavy zany dia ohatran'ny sehatra asa rehetra koa aloha dia misy ny mamelanja kokoa ny lehilahy fa rehefa mitovy ny fahaizana mitovy ny enti-manana nalana vavy dia afaka mifaninana tsara miditra eo amin'ny sehatra io zany mampitombo izaho hoe mba manome ny enti-manana rehetra ho an'ny vehivavy ahafahany mifaninana amin'ny lehilahy ahafahany mandray toerana sahaza azy eo amin'ny sehatra io. Raha ny hitanay namana na mety hoe mifanakalo hevitra aminay dia tena misy mahavita tena hoe amapolo taona ny maro efa miasa ara ny zanany zao fa dia nandeha foana izy hatramin'izay io 5 volana izy atsambo dia mitsanona kely volana vitsivitsy dia miverina indray dia hatramin'izao fotoana izao mieritreritra ny hanapitra ny retiretiny ihany aza ny sasany dia zany hoe vita hatramin'ny farany le asa zany
Ny fikambanam-be iraisam-pirenena misahana ny ranomasina na ny organisation maritime internationale dia nametraka manomboka amin'ity taona ity ny 20 May ho andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy eo amin'ny sehatra ny ranomasina. Izany dia ampahafantarana ny asa rehetra misy eo amin'ny ranomasina sy ampihenana ny tsy fitoviana misy eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy eo amin'ny sehatra io. Ho anay satria tsika zao efa anatin'ny fanatotoloana ary anisan'ny tena voizin'ny fikambanana omesa koa izay resaka hoe atao hoe économie bleue zany ny sehatry ny asa rehetra izay mety mahakasika ny ranomasina dia isan'ny ohatran'ny seha-piariana rehetra izay mety mahavelona ka raha amin'izao andro ny fanatotoloana izao fijeriko zany dia tsy tokony hovariana ihany indrindra tsika nosy fa mampirisika ny vehivavy tena hiditra tanteraka amin'izay resaka fiariana amin'ny sehatry ny ranomasina izay satria anisan'ny tena mety mahavelona sy azo tena atao hoe fiariana maharitra zany ho an'ny taranaka ny asan'ny ranomasina dia mampirisika ny vehivavy hiditra bebe kokoa amin'izay satria tsika tsy natao hoe hikarakara tokantrano sy zanaka ihany fa tena miditra tanteraka amin'ny asa fampandrosoana ny firenentsika.